eo amin'ny lafiny sosialy mbahoaka kosa indray dia nikoka tombontsoa tamin'ireo asa fanasoavana ny mpiarabelona no tanterahany fikambanana Zarasoa tao anatin'ny herintaona niorena ny vahoaka ny distrika Navaradrano. Vina ny fikambanana amin'ity taona ity ny anohiatrany ny asa soa eo amin'ny lafiny maro. Tao anatin'ny herintaona niorenany dia niopana tamin'ny asa fanaovana soa ny mpiarabelona sy fampandrosoana amin'ny lafiny maro no tanterahany fikambanana Zarasoa. Ny district Navaradrano nazo tombontsoa tamin'izany. Santionany amin'ny zava-bitan'ny association Zarasoa ny fijerevana ny lafin'ny fampandrosoana teny amin'ny fokotany maromaro tety amin'ny faritra Avarandrano singanina amin'izany atao asa Botsinamehana izay nanaovan'ny association Zarasoa lalana amina fokotany roa mirefy 200 mètres avy teo ihany koa ny tohatra dia ny fokotany Ambohinorina sy Ambobosary eo ihany koa ny eo Tsarafara. Teo amin'ny lafiny Alakorotolary indray dia tamin'ireny tondradrano ireny moa zany dia natsapany association Zarasoa hoe misy fampianarana izay tokony hoentina ho an'ny tanora dia karakara zany izay resaka secourisme zany moa dia fiara-miasa ny raha ny asa tamin'ny Lions Club Iarivo. Teo ihany koa ny vona Zaintranga teto amin'ny firenena dia niasa tamin'izany ny association Zarasoa nitondrana fanampiana tamin'ireo fokotany izay voan'izany vona izany taony teny Andidina, Ambobary, Tsarafara, Ambatofotsy sy ny manodidina rehetra. Vina fikambanana amin'ity taona ity ny fanohizana ny asa tamin'ny taona 2024. Ankoatra fiara-miasa ny fikambanana dia isy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny ONN ka mikasika ny fanjariana ara-tsakafo ho an'ny ankizy indray no mpananjany fiara-miasa izany. No tanterahana omaly teto amin'ny espace L'Eldorado Dosoavin'ny Merina ny fankalazana ny herintaona niorena ny fikambanana. Ankoatra ny fanaovana tatitra ny zava-bita sy ny vina ho amin'ny hoavy izay nanasongadina ny lanonana ihany koa ny fifidianana ny misy Zarasoa sy ny fizarana ny mofomamy ny tsingeritaona. Ireny vaovao tapatapany ireny koa tompoky lasido vavy no entiko anaovam-belomanao any atokatranao ny amin'izao aty amin'ny fiafarany ny vaovaontsika izao akasitrana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra MATV nandritra ny fotoana ny vaovaontsika tamin'ity androany ity mame fotoananao ary ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra ho amin'ny rapitso indray veloma tompoky lahy veloma tompoko vavy.